Ty androany ity araka ny efa hitantsika paritaka ny anivona tambazotra antserasera saina manjiro maro samihafa ireny herinandro lasa izay nisy an'ilay hetsika fanairana mahakasika ny hoe ny Ambojatovo hiaraka amin'ny lolo Madagasikara mpanolotra ny tanàna Antananarivo tamin'ity androany ity hitantsika ny sary teny anivona tambazotra antserasera teny hitondratsika hevitra atao anatin'ny fandarana zara hevitra ihany koa izany ary ezaky ny ampita ny vaovao ihany koa araka ny voaray eto ampelantanana amin'izao ora sy fotoana izao ny filohan'ny antoko politika maheva Andriamatoa Mamindra Manana ny vahintsika amin'ity androany ity miarabanao tompoko miaraba ny mpanao gazety Michel sy ireo teknisiana zay ao ambadika eo dia tsy ny isotran'Andriamanitra mbola ny fitiavana sy ny famindrapony mbola no ahafahany indray maneho hevitra eto amin'ity zara hevitra ty miarabantsika rehetra koa izay manjoy an'izao fandarana zao amin'ny tambazotra serasera na iza ny toerana misy anao na eto Madagasikara na any ivelany dia samy tahin'Andriamanitra avokoa isika dia manasa miaraka anjoy sy ifampizara ny hevitra ny fomba fijery amin'ny raharam-pirenena ankehitriny mankasitraka tompoko hitantsika araka ny fanambara teo Andriamatoa Mamindra Manana rehefa misy an'ilay hoe etsi-pitakina eto Madagasikara atao sofototra zany resaka jiro sorano zany fa ary ny hitantsika teny Ambojatovo ny maraina teo dia efa sakatsaka ny mpitandron'ny filaminana no hitantsika manaona ny fahitan'ny toko maheva n'le hoe fahalalana iteny sy ny hoe fahalalana any hevitra eto Madagasikara raha hoe rehefa mijoro mitaky dia ampangaina hoe mpanonga-panjakana avokoa ny fitakina na fihetsiketsehana amin'ny toejava misy toy izao tsy dia voasambany zay teto Madagasikara ary ireo mpitondra ankehitriny ireo mahafantatra tsara an'izany ary efa nanao an'izany tamin'ny fotoan'androny raha tsy resaka fotsiny resaka demokrasia izay nitradradradraina nananganana an'izany ataontsika hoe kianjan'ny demokrasia zany tamin'ny fotoan'androny tsy resaka daty sy ny fampitantara fa samy nafantatra an'izany avokoa tsika rehetrarehetra ny tena anao hoe zofototra ny takin'ny vahoaka malagasy tena zofototra ary tena tokony makasitraka isitraka an'izany avokoa ny vahoaka malagasy rehetrarehetra ny antoko maheva tamin'ny Desembre 2024 dia efa nanaitra ny fitondram-panjakana nanaitra ny fitondram-panjakana mahakasika an'ity jiro sy rano ity io loha zao nataontsika hoe resahana fa ivelan'io ny Andriamatoa mpanao gazety be da be zavatra tokony mbola hojerevana eto Madagasikara marina rehetrarehetra voay daholo hatrany amin'ireny resaka avion reny hatrany amin'ny resaka héroïne reny ny kolokolo avolenta ny resaka tsy fandrepalemana ny resaka fahasalamana sy ny sisa ao anatin'ny fampidirana mpianatra zao ny ray aman-dreny io jiro sy rano io efa niteneniko teto tao anaty velirano faharoa izay raha tsy diso hoe azo jiro sy rano avokoa isan-tokantrano tanteraka sa tsy tanteraka talohan'ny idiran'ny premier mandat izy efa fantatra ny zavatra niainan'ny filoham-pirenena teo aloha tamin'izany fotoana zany fa problème na délestage tsy niomana ve anao azafady tompoko hoe zao ny tokony hamana firy manam-pahaizana eto amin'ny tany sy ny firenena nanetsika sa tsy nanetsika fa inona indray nalaina mbola manam-pahaizana avy any ivelany indray natao eo amin'ny lohan'ny jirama za zany dia hiteny mihitsiny hoe vonina hitondra Madagasikara hitondra vahaolana ve sa tsy vonina fa dia angitraingitra fotsiny ny atongavany eo amin'io toeran'ny mahafiloam-pirenena io tsy maintsy miteny an'izay satria na ny antony na inona mety na inona tsy mety tsy maintsy mitodika any amin'ny Andriamatoa filoha Andry Rajoelina masony rehetrarehetra izy no premier responsable an'ity firenena ty mandeha tsara ny firenena bravo tsy mandeha ny firenena tompona andraikitra anao ka ahoana moa tompoko raha ohatra ka ny zanako mba mangataka hoe mangetaeta dia omenao atody menao sira mamy ahoana ny tsy ampitaraina ny olona fa le jiro sy rano io nge le tena fototry ny ain'ny olona andavanandrom-piainan'ny olona isan'andro isan'andro e za zany raha ohatra ka hoe
fomba fijeriny maheva sy ny tenako amin'ny maha-olom-pirenena tsotra ana raha tena hitaky an'izay ny vahoaka malagasy a za tena miteny hoe mitaky satria zonao mitaky fa raha ohatra kosa zay fitakiana zay ka mivalony zay ny ataontsika hoe bomba lacrymogène na fandratrana na ny ataontsika hoe fisambogana mialatsiny tompoko a fa sao de efa diso lalana ianareo dérive autoritaire zany tiako teneniny eto ka mahaiza tompoko makalisona ny tokony atao mpitandro ny filaminana satria izy no tandroka ary nyvozona tokony mba hiary fotsiny ny ireo zay mitaky ireo vahoaka mitaky zany a mba tsy hisy ny fanomban-javatra zay ny tena tokony atao fa aza hoentina amin'ny resaka herisetra sy famoretana ny vahoaka ny fitakiana ny fiainany ary zany efa tena manahirana azy andavanandrom-piainany tiako tenenina mbola potehanao efa mandady mivoaka malagasy efa mandoalika ka inona ny tena tianao atongavana inona ny tena tianareo atongavana inona ny tiatsika atongavana raha ohatra ka zany ny fomba hitantanana an'ity firenena ty engany mba tsisy resaka ambadika politika ao anatin'io satria ny maheva de efa nyteny hoe izay tsy hidina andalambe zany mihitsy tsy aniraka olona misy ny ao vonoana fa asakasaky ny olona ahita tombontsoa raha sanatry ataoko sanatry ka misy ambadika politika io zavatra io ary eto de efa manokatra sady masom-panahiny vahoaka malagasy mitandrema atsika fa sao de latsaka indray en velam-pandriky ny mpanao politika tsisy tsy mahafantatra an'izany tsy maintsy mitandrina takio araky ny fomba feno fifanajana sy aradrariny ny zotsika satria nna mila ranontsika mila tsirotsika amaranako an'izay tapany voalohany zay de tsotra maninona tompoko tamin'ny COI tsy tapaka ny jiro maninona tsika miteny zao roa andro zay roa andro teo zay tany aminay tsy de tapaka fa rehefa maninona ny tapahana de rehefa maninona ny tsy tapahana raha ohatra ka tena matahotra de alefaso hatramin'ny farany ny jiro sy rano fa tsy hoe androany aloha alefa de mangina kely indray zany hoe temporiser fotsiny an'le tension sociale zany tsy de zay tompoko ny fitantanana fa ijereo vahaolana maharitra mba tena hisitraka an'izany ny vahoaka malagasy rehetra raha ny resaka herinaratra sy rano zany a de maro no nilaza fa manana ny vahaolana io ireo mpitondra ny fandimy teto Madagasikara nanomboka teo amin'ny taona 2010 tany a de anisany hoe nisedra vola ny orinasa JIRAMA io nanomboka ny taona ny tetezamita ihany koa de tena hoe sy nitsatra ny totongany zany tsy nanana vahaolana le mpitondra ny fandimy teo Iandro Rajoelina de nisan'ny lokaloka ny makasika an'le hoe 400 mégawatt tany 2010 tany am'izao tsika mbola 1 mégawatt 5 mégawatt isaky ny distrika no hositrahan'ny olona aloha zany am'izao fotoana zao le izy ary mbola tsy tena hoe misitraka an'izany ny olona fa irairaina fotsiny so de efa hoe kajikajy amindianana any amin'ny privatisation ihany koa ty famonoana an'le orinasa JIRAMA ty na de efa anarana fotsiny ary le JIRAMA fa efa nisehatra tsy miankina misahatra ny famokarana an'ilay herinaratra sitrahan'ny vahoaka malagasy alohan'ny teny idirako am'izay valiterinao zay ty hitodika kely mihitsy ny azafady Andriamatofiloha Andry Rajoelina alohany nidiranao tamin'ny 2009 de fantatrao ny zavatra nisy teto amin'ny tany sy ny firenena raha za ianao mitoka monina kely fotsiny loadiny ray mamerimberina hoe inona moa ny zavatra nisy teto de inona lasa tsy nisy tsony ny tiako tenenina mila fandiniana kely mihitsy zany ty firenena ty ray fotsiny ohatra raisiko mba tsy hivelarako be loatra am'izao fandarana zao hitanao tsara fa teo amin'ny aéroport Ivato de betsaka ny fiaramanidina an'ny firenena malagasy tsika miteny zao aiza daholo izy zao afaka mamaly an'izay tompoko ianao sy mandinika an'izay hoe ahoana ny tsy nahateo azy tsony siatra ray iny fa hiditra am'izay am'le valiteniny le mahakasika an'le ataontsika hoe JIRAMA taona 2010 ny resahany za efa mamerimberina foana
fa tsy resaka tsapatsapa ny itondrana ny tany sy ny firenena zay le ataoko hoe gouverner à l'aveuglette rehefa tsy mahafantatra ianao ny tena zava-misy de aza miditra amin'ny fitondrana io fa manjara asa manaonao foana inona ny tianareo atongavana amin'izao toetra raha misy mahakasika ny jiro sy rano zay tena hain'ny firenena hain'ny vahoaka malagasy aza miresaka mihitsy ny hoe 4 mégawatt na 10 mégawatt na 400 mégawatt fa fataro mihitsy ny aloha ny filan'ny firenena malagasy isaky ny localité na isaky ny district na isaky ny faritra faritana de jereo amin'izay ny vahaolana fa tsy hoe mena 1 mégawatt aloha de mena 2 asy de mena 6 asy de mena 10 asy non fangany fitantanana ny firenena ao anatin'ny mandat ray ihany fa mijereva zavatra lavitra ezaka tompoko izay zavatra zay ny teneniko foana amin'ny olona miresaka amiko hoe ny mpitondra ny fanesy de tsy mahafantatra afa-tsy le 5 taona mandat ray ihany fa tsy mahafantatra hoe ahoana Madagasikara afaka 20 taona io infrastructure resanao io ve monsieur le président tsy azonao an-tsaina fa raha misy ny ataontsika hoe cyclone engany nefa zany lalàna ny lalàna voajanahary zany misy ny ataontsika hoe horohotany 4 milliards no atotony eo nefany ndray mipimaso reny de tsy hita tsy maniry an'izany fa zany zavatra misy eran-tany fa ilay olona mihitsy ny tena tsy hitanareo ny hoe ahoana ny fampandrosoana ny lafiny maha-olona ka raha iverina zany am'le resaka jiro sy rano raha ny fahitako azy tsy haiko zay tena politika ao ambadika eo fa dia inina atao mihitsy mba ampandoalika amin'ny vahoaka eo anatrehanareo misy manam-pahaizana eto amin'ny tany sy ny firenena tompoko amin'izany sehatra izany maninona tsy mahasay anareo anetsika izany fantatrareo ve ny dikany hoe manam-pahaizana satria misy teny mihitsy nataonao manao hoe ohatra nefa tsy de misy professeur mahavovotsony eto Madagasikara ka matoa tsy misy tsony zany ny professeur mahay ianareo ihany namotika azy amin'ny lafiny fampianarana fa izy mpitondra teo anelanela rehetrarehetra zay ny manjary lasa tsy misy professeur mahay tsony ary rehefa tsy mahafantatra makanisa ry ambotsaina de mifampiresah am'reo manam-pahaizana ny intelligentsia malagasy ka ny tiako tenenina zany ao amin'ny natin'ny tontolo zany hoe fampandrosoana ny Madagasikara zany ao anatin'ny jirama ny paipaika politika sy ny tombontsoa manoka zay ny tsy fantako fa raha ny fahitako azy tokony isy vahaolana mihitsy amin'io jiro sy rano malagasy io miresaka ianao hoe privatisation efa nisy an'izay feonandeha zay ny nampitokony an'ireo jirama reo engany tsy andeha lavitra nareo tompoko fa mba raiso ny fahendrena ny fanatsarana ny jirama amin'ny lafiny rehetrarehetra tadidiko fa mety ho diso raha ohatra ka diso ny fitadidiko fa tamin'ny 2002 2003 2004 iny ohatra nefa nisy ataontsika hoe programme ngeda be anavaozana ny tambajotra ny rano teto Antananarivo fa ohatrany tsy taratra izy avy eo niongana ihany ny olona ny eritreritra azy tamin'izany fotoana zany tsy haina efa programme efa taloko satria ny zavatra ampiasana eto Antananarivo nefa taonjato maromaro efa tany 1965 ara zany mipetraka de mbola io ihany ny ainatsika amin'izao fotoana zao zany hoe tsy nisy mihitsy zany ny eritreritra ny anatsara sy anavao an'izany atao hoe fotodrafitrasa mahakasika ny jiro sy rano mba ho tombontsoa ny vahoaka malagasy samy misedra olana amin'ny fahatapahan'ny herinaratra avokoa ny rehetrarehetra amin'izao fotoana izao fa ny fahitan'ny antoko mahevany le hoe resaka fitakiana mantsy amin'izao ampangain'ny sasany hoe misy ambadika politika no antony tsy hanomezana lalana ny teny Ambohijatovo zay mbola hoe misy ny fahamaliana eo amin'le mpitarika le hetsika
satria leo de lestage misy olombofidy mitarika ireo sy ny mpitandro ny filaminana zay manatanteraka baiko fotsiny ihany inona ny tokony ho atao zany ahafahana tena hoe ampahafantarina hoe zofototra ane zany ahatonga saina andreo tompona ndraikitra mpanome baiko an'le zandary tsy hidaroka ny olona hitako ny zony zao aveko foana fa tena zofototra tokotra mitaky satria le zavatra iainan'ny olona misy any problème zay misy zany tena tsy ahitana vahaolana tadidio fa rehefa manana olana io vahoaka io na olona tsirairay na isa-tokantrano na ny fikambanana anankiray de tsy maintsy maneho hevitra izy ny zavatra rehetra hitapatabain'ny olona jiry rano be ny tanàna tokony mahafantatra an'izany ny député tokony mahafantatra an'izany ny député zay mitondra ny tenin'ny vahoaka eo anivon'ny parlement tsy ahitana vahaolana tsy misy miteny mazava ho azy tsy maintsy mihetsika ny vahoaka araka ny fomba fahitany azy za de miteny hoe mihetsy manoloana an'izay nefany andraikitry ny préfet de police mamia lalana na tsy mamia lalana andraiky an'izay satria asany ny gendarme zay azo nyteneninao teo zay ny mpitandro ny filaminana amin'ny akabeny azafady zay nyteneninao teo dia asany koa ny azonao tao hiraka anao tao io zany tsika mila mandanjalanja tsara sahady satria na tiana na sy tiana zavatra toy izao de ny eritreretin'ny mpitondra de ambadika io hetsika io misy mpanao politika zay tsy maintsy eritreretina ka raha ohatra zaka hoe misy mpanao politika tokoa inona moa ny olana fangano mpanao politika tsy olom-pirenena aloha mpanao politika anankiray ve raha mijoro eny ohatra mitaky ihany koa alefaso ny jiro alefaso ny rano de eritreretina hoe mpanora-panjakana za aloha mieritreritra ma mbola tsy tonga any ty resaky ty kanefa kosa rehefa ohatra ka feno ny kapoka ianao aza tamin'ny 2009 ny hainao manjery anankiray ny tapaka mirodana ny fitondrana ity ny jiro isa-tokantrano tsy mandeha ny rano isa-tokantrano tsy mandeha tsy maniry misy ny anirodana ny fitondrana fa avy alao ho tsara ny tantara eto inona le hoe tsara ny tantara eto le tsara ny tantara de tsotra ianao Andriamatoa Filohandry Rajoelina ny mpitondra rehetrarehetra zay mifandimby teo de efa manomboka mitsara azy eto ny vahoaka fa tsy hoe rehefa maty ny olona voatsarana amin'ny tantarana midika an'izay zany de mila mitandrana rehefa mitondra an'ity firenena ty satria ianao tsy maintsy hiverina amin'ny tontolon'ny fiarahamonina tsy maintsy hifanerasera raha tsy hoe hipetraka any ivelany anga fa raha mbola samy eto de avy aloha tokony andeha samy marina daholo mba samy hitan'ny vahoaka hoe aizany tsara aizany ratsy raha izay resaka nambaranao teo zay de miorooro mihitsy ny eo amin'ny fitondrana amin'izao fotoana zao eo amin'le resaka hoe fahatapahan'ny jiro fahatapahan'ny rano tsy fisiny zany mihitsy satria ndrehetrarehetra de voakasika io avokoa fa tsy hoe voka-pifidianana tary de hoe ny pomba ny anina ihany no mijoro mandeha manohitra an'le izy fa amin'izao fotoana zao na ny ao anatin'ny fitondrana ary de somary efa mametsiny ny jirama miaro an'le filoham-pirenena ny manome baiko matetika hita mivantana mihitsy ho amahan'ny olany herinaratra io fa matoa tsy tanteraka an'ireny nambaran'ny filoha reny 3 herinandro 3 volana 5 volana maromaro ny nambarany an'izay fa mbola tsy mety voavaty herinaratra ty sao de fa hoe tena marina le lambaran'ny filoha hoe misy olona voakarama anakorotana mihitsy amin'le orinasam-panjakana jirama ka io tsy mahatanteraka an'ilay asa natao nisy an'le hoe amin'ny 9 ora maraina hatramin'ny 10 ora alina no andehanan'ny herinaratra fa amin'izao fotoana zao na amin'ny 9 ora maraina ianao amin'ny 12 iny vao miverina amin'ny 2 ora tolakandro amin'ny 9 arivo iny vao verina ny herinaratra iny rano moa zany efa faritra maro nefa tsy misitraka an'izany tsony amin'izao fotoana zao mahakasika an'izay zay fantaninao zay Andriamatoa Michel hitodika indrempandeha amin'ny Andriamatoa Filoham-pirenena raha manaraka tsara ny zavatra resaka anao Andriamatoa Filoha Andry Rajoelina de ny teny mihitsy hoe mitondra fanazavana ny tompona ndraiky mpanjakana na ianao tsy maninona nefa ny tokony mbola tsy ianao mihitsy ny aza satria mbola misy ao ny ataontsika hoe technicien mbola misy ao ministre mbola misy ao ny premier ministre telo ihany no mahatonga ny olana io
teknika politika ekonomika tsy misy afa-tsy zay raha teknika dia azavao hoe teknika mahatonga aty zao ny antony raha ekonomika dia azavao hoe zao ny antony ara politika izay mifandraika amin'izay zavatra nyteneninao zay hoe sao dia misy manipy oditra koa anisan'ny teneniko zay tompoko fa maninona ianareo tsy mitondra fanazavana fa dia tapahana fotsiny amin'izao a dia avy alao samy homaizina amin'ny toerana misy azy nareo no mahavidy gropy nareo no afaka tomina rano amin'ny tranonareo tsiraidray avy fa ny malagasy efa sahirana mitady vola efa sahirana amin'ny zavatra hafa mbola sahiranonareo ihany koa milahatra rano sahiranonareo koa mitona rano sahiranonareo koa mividy labozia sy ny sisa sy ny sisa fianarany mpianatra zao mpianatra mila madio mpianatra mila jiro ianarana tsy resako ny fiarina ekonomika individuel na par ménage tsy resako zay fa zay ao anatin'ny rehetrarehetra satria raha tsy mandeha io jiro io a misy rano ampiasana amin'ny sakafo sy ny sisa sy ny sisa hoy zany vaoaka malagasy fa rehefa tsy hitondra fanazavana dia samy tompona indraikitra satria mifampiaroaro eo zany nareo eo amin'ny resaka zava-misy amin'izao fotoana zao ihany koa akoatra ny fahatapahan'ny herinaratra io a dia nandehabe ny resaka tany amina ilzeparsa ny fifandraisan'ny Madagasikara amin'ny any ivelany ny sadek filoam-pirenena malagasy mitantana ny vondrony sadek mbola ao anatin'le fivoriana eo nivon'ny firenena mikambana ny Madagasikara miatrika an'le fitsarana mikasika ny ilzeparsa zay nisy ny délégationa malagasy nandeha tany ivelany tany a tamin'ny fahatelopolon'ny volana jona teo fampidinika tamin'ny lafrantsa amin'ny famerenana ireo nosy ireo andalo amin'ny firenena mikambana indray izy ity a manaona ny fahitany antoko maheva mety mbola tafaverina amintsika ve reto nosy reto sa hoe hiara hitantana ihany koa isika iverinantsika ny resaka jiramary fa tiako valinao mahakasika ny mahafoloan'ny sadekazy mahakasika ny ilzeparsa sy resahana ny resahana tany France tamin'ny volana jona mahakasika ny resahana ny ilzeparsa any amin'ny Nations Unies sy zay diany any ambadimbadika any dia toy izao ny fomba hitondrako azy amin'ny mahafoloan'ny sadek azy raha mifahafantarako azy aloha fa sao dia diso koa io nge karazana présidence tournante io mihodina anjara Madagasikara zany so ka na izy amin'ny folo na izy amin'ny folo dia izy ny président sadek iny any aloha raha fahitako azy tsy dia hitako loatra ny ampiova ny situation économique et politique eto Madagasikara na itsika ary mitazona ny sadek raha ny fahitako azy ny échec ny fivoriana teto Madagasikara échec ihany ny fahitako azy amin'ny apahany ianao ve ho tonga amin'izany toerana zany ny firy fotsiny folo tonga teto fa solotena no nalefa tsy hitra lalina amin'iny fa efa tokony ampieritreritra reny zavatra reny ahoana ny fihetsiketsehana nandraisantsika azy teto fa ahoana ny namalindra ho azy apetraka eo iny mahakasika ny ilzeparsa efa nisy résolution ihany gaba raha tsy diso nivoaka tamin'ny nandiniana tany Paris iny zany raha ny fijeriko azy dia ohatra aitraitra fotsiny fampandrina drisa fotsiny io izahay fa miady io izahay fa tena mametraka tsara ny foto-kevitra amerenana ny ilzeparsa eo anivon'ny frantsay fa ngaha koa nanaiky lembenana koa ny frantsay tsy nanaiky lembenana any amin'ny frantsay matoa mbola miakatra any amin'ny Nations Unies ty zavatra ty fampidiniana mbola misy ataontsika hoe litige eo zany ilay mpitondra mihitsy ve tsy maharesy lahatra ny any ivelany amin'ny fandresentahatra ny amerenana any ataontsika hoe ilzeparsa sa cinéma koa ny ao anatiny io zay ny efa nyteneniko foana hoe naniraka maly latsaka fantatsika tsara mpitondra fantatsika tsara mpitondra hoe izy olona mitondra ka iza zany dia alay-panahy ihany iteny indraindray hoe indraindray tsika sao dia diso fijery misy fomba fiteny zay hoe aza miatsapy amin'ny azo tsy fantatra ka zao zavatra zao fampianarana mihitsy no anyvoaka malagasy zay no resahako eto mba ho tonga saina
fa tsy miteny rehetra hoe za de mpanompon'andriamanitra avokoa azonao ny tiako tenena. Raha izay zany de hoe ahoana ny any abeazana ny olona hoe ho tompona andraikitra afantatra ihany koa le zava-misy eto amin'ny tany mba tsy ho lalaovin'ny mpanao politika am'le hoe serasera sy le hoe langage fotsiny de mitehaka fotsiny rehefa misy mpanao politika iny ary misy mpandinika fiarahamonina zay milaza le hoe sokajiana ho tohan'Andriamanitra ny mpanao politika ka hoe marina ny zavatra ho lazainy na atokisana zay zavatra lazainy. Mamela ianao Andriamato Michel fa tsy nahitana anaty kely teo mba tety faritra kely any ahako tena nitsapa misy ny ahoana ny fomba fijerin'ny vahoaka malagasy. Marina mihitsy zay teneninao zao hoe mila fampianarana ny vahoaka malagasy, zany hoe sokafana mihitsy ny aloha zany ny sain'ny vahoaka malagasy hoe izao ny tena izy amina resaka politika. Za tena nampianatra ary zay ny tena ndraikitry ny mpanao politika, tena ny sensibiliser, tena niditra isaky ny tokantrano de mifampidinika, mandeha eny Ambodimanga eny de mifampiresaka, eny am'izay toerana azo ifampiresahana de mifampiresaka, mamangy an'ireny toerana reny de hoe de mifampiresaka zao za zany tonga de miteny mihitsy hoe misy andraikitry ny vahoaka malagasy izao toe-java-misy eto amin'ny tany sy ny firenena zao, misy andraikitra fa ny andraikitra kelikely noho ny mpitondra. Izay zavatra zay zany tokony anairako ny mpanao politika rehetrarehetra, na tsy partisanao ary le olona, na tsy membre aminao aza le olona ampianaro satria olom-pirenena, zay no anaovanao politika, zay no anangananao parti politika. Fa rehefa tsy zay de ina zany no ataony miandry seza, misolelaka amin'ny ato de misolelaka amin'ny ato de mifindrafindra kely tanalahy sy ny sisa, tsy maheva mihitsy zany, tsy maheva mihitsy. Ka za zao tena mampisokatra ny sain'ny vahoaka malagasy mihitsy ary manaitra mihitsy hoe mijoro, fa io ne raha tsy le vahoaka tsiraidray mihitsy miara mijoro fa hoe zay efa misy président amin'ny parti politika de izy ihany no amidiny eo nareo, izy mahasezery nareo eo ihany. Io zany misy fanabeazana ifotony tokony atao eto amin'ity tany sy ny firenena ty amina resaka raha politika. Ny teny le fanaovana politika ratsany manjary lasa mahatonga ny olona miembotra fa reo olona miembotra tsy hoe miembotra ny tiako tenenina fa tsy tehiditra amin'ny lafiny politika fa reo mahafantatra ny définition tsara famaritana azany atao hoe politika. Fa le politika eto mihitsy ny tena potika ary zay ny teneniko foana hoe mpanao politika mifanetry be ny firenena. Matoa zao ny toe-java-misy eto amin'ny tany sy ny firenena de mpanao politika tsy mpitondra sarety mihitsy na potika an'izao, na mpitondra posy, na mpitondra taxi moto, na mpitondra taxi, fa ny mpitondra nio na potika amin'ny Madagasikara. Ka eo ny samy ho tonga saina daholo tsika rehetrarehetra satria ny zavatra ny hita teto amin'ny tany sy ny firenena inona hozy izy anao manao zay abe ny posiny avokoa. 10 taona sisa tiry zalahy 10 taona de miala tsika izy mba nanangona veloha tonga de resahana mihitsy satria zay ny zavatra hitaka. Maka ianao olona ikisana anankiray tamin'ny fitondrana tamin'ny fotoan'androny, manao hoana izy amin'izao fotoana zao, fangainao mikaraha mamiliary isam-bolana ary mijereva anao olona ikraika ray aty amin'ny lamda aiza iza ndray misy toerana misy azy amin'izao fotoana zao, ray miakatra ray midina, président mamy tsy manaky an'izay tompoko. Zany naman'ny olona resy ary tena manampy an'ny olona sahirana. Raha ny hetsika androany mantsy zao resaka délestage efa nambarako teo le hampangain'ny olona ho hetsika politika le izy eny fa na de ny préfet izay olona iverina fa olona nianatra fitantanandrara-panjakana ara tsy mahafantatra ny atao hoe fitakiana zofototra sy ny hoe hetsika politika fanonganam-panjakana hampangaina izy ireo fanonganam-panjakana avokoa le misy so de any mihitsy le tokony anarana zany hoe ahoana ny famaritana an'ity rehefa mitondra le firenena mihitsy mitantandrara-panjakana de hoe toy ny ahonja ny fitakiana zofototra mihitsy so de tsy fantatra ilay ny rehetrarehetra na ny olo-pirenena raha iverina fa ny tompona andraikitra ambony nianatra
mafilalana fa lasa vendrana mialatsiny amin'ny fiteny lasa vendrana am'le hoe rehefa mahazo fahefana no le baiko politika manaraka ny niveau an'le olona ny tantana firenena ny ambony ihany koa tompoko misy zavatra adiny kely valiteny teo azafady le mitenenao hoe matahotra ave mpitondra sa ny inona am'izao hetsika zao mifangaro eo daholo ny zavatra rehetra zany préfet de police zany eny tendrena na tonga azy teo amin'ny toerana io fa na zany zany izy mpiasam-panjakana mifahafantarako azy eo zany le misy zavatra roa na zavatra maromaro miteboka tiako resahana baiko andraikitra adidy amin'ny maha préfet de police azy no andraisana andizy izy tsy hanohatra mihitsy ny baiko ny olona zay nanendry azy na ny olona eo amboniny tsy andany zany mihitsy izy tsy anohatra an'izany mihitsy fantany tsara daholy fa ny anao nge mbola ty amin'ny fitakina tsotra ty fa ny eo amin'ny lalam-panorenana mihitsy nge ninga atsika filoam-pirenena ve de tsy namaky lalam-panorenana intelo inefatra indimy alohan'ny nakanisany teo na hatramin'izao azy hoe sao de mbola misy zavatra tsaika sa tsy maintsy mbola akapahilalana hoe interprété amiko aloha ty raha tsy hoe zoiteny fa nehokevitra ty zany a sady hetsika ny fanehokevitra ny fitakina ianao ihany ary miteny hoe asina jio isa tokantrano de raha zay moa zao nytenen'ny olona hoe mba tantero le velo rano faharoa andre matofoloha ianao nge nytena an'izay taminay aizy izy zao le zavatra nyteneninao ny takinay na de atoka efa zo fotsy rahaky nyteneninao teo ary le izy ka eo zany misy zavatra ataontsika hoe miditra am'le anina hoe misy tahotra ao zay ny resako taman'ny olona anankiray zay hoe fa ino nanao atahoranao fa nganao nanao ratsy ny olona nanao ratsy ny matahotra ray zany politika ny resantsika tamin'ny voalohany de miteny hoe instable zao fitonana zao le instabilité io zany politiquement resahako anisan'ny tena mampatahotra azy satria za efa nyteny teto aminao mihitsy ny raha tsy diso ary nitondrako ianao atao tantaratasy fa tsy manana légitimité io filoham-pirenena io fa io aloha ny lany tao amin'ny seni de inona vadika ho légal de nazao ny resaka légalité tsy mampaninona io ny filoham-pirenentsika na inona nalany azy na inona nalany azy ao anatin'izany izy lany zany satria fantatsika tsara ny valim-pividianana eo no isiny le tahotra ary tady dio fa hita Taninarivo tsika miresaka nefa ny tady dio koa fa tsy Taninarivo rery Madagasikara ka na ho fenonao gendarme isaky ny tokantrano io rehefa hoy izy Andriamanitra hoe zay de zay fa io tsy maintsy misy fahendrena avy amin'ny mpitondra ifampiresakytsika eo ambony latabatra efa naverimberiko zay mba makatahaka amin'ny fanaovana politika convention de panorama inona maharatsy an'izany tsy misy vazaha mibaiko tsika tsy misy vahiny mibaiko tsika fa tsika samy malagasy any fandamina sy mifandahatra amana amin'ny fotony an'izao firenena zao araroto kely satria tamin'izany fotoana zany nandray andraikitra tompoko ny tafika tsy haiko moa nitafika amin'izao fotoana zao na manahoana na manahoana fa mbola misy aloha nitafika ary za mba miangavy mba mandraisa koa andraikitra tompoko nareo nge olo-pirenena aloha e alohan'ny matafika ary nareo mbola tsy maintsy hiverina any amin'ny vahoaka tsy nitombotsy eon'olona ray na ona telo efatra dimy no arovana fa ny vahoaka malagasy sy ny fananany sy ny institution sy ny sisa zay totany saka eto daholo fa rehefa hita kosa fa hoe misy zavatra takin'ny olona kosa ve mivadinareo ne mety anisa mitahaka eo sany ny any antranonareo ve misy jirosano isanandro isanandro za mino fa tsy ohatr'izay io fa le izy anie le fitakina tombontsoany rehetrarehetra fa tsy hoe tombontsoany eny ambodiny sotra any na tombontsoany eny amin'ny 67 any fa tombontsoa ny vahoaka malagasy ary io tsy eto Taninarivo fa hatrany amin'ny faritra raha ny di naliako farany teo
inona ra zany ny tena hoe mailo an'le mpitondra fanjakana rehefa hoe eto Antananarivo no misedra olana amin'ny fahatapahan'ny herinaritra misedra olana misy tranga mihitsy ara ohatra ny raha mbo malaza izay nanao intervention hatramin'ny andro Rajoelina tsy vitan'ny ministera ntsony le izy fa efa ny filoham-pirenena teny avoloha mihitsy namany olana ny resaka délestage ty andro Rajoelina mihitsy nidina teny Ambohimanambola amin'izao fotoana izao moa efa niaina le fahatapahan'ny herinaratra eto Antananarivo ny any faritra mampitaraina ny olona ihany koa zany hoe efa voafetra ny fotoana andehanan'ny herinaratra nisy ny rano ihany koa fahitana tokony maeva zany hoe eto Antananarivo hoe zany ny tena hoe atahorana indrindra hitroatra ny olona ka hoe ny tena hoe tsy maintsy totofana aloha anaovana an'ity intervention rehetrarehetra ity rehefa hoe misedra olana misy zavatra mitranga misy zavatra ngesanao le hoe Ambohimanambola dia izy mihitsy nandraindraikitra sy ny sisa dia zay vao hiditra amin'izay zany le hoe mifatahorana Antananarivo sy rehefa mihetsika Antananarivo sy ny sisa Andriamatoa filoha tsy haiko na hoe efa tsy atokisanao intsony ve mipiara-miasa aminao exécutif angesako mpanatanteraka nareo no ianao mihitsy ny lasa mijoro foana amina sehatra tsy tokony hijoroana eo aloha zavatra ohatrany mahagaga ihany izany Ambohimanambola zany anefa ny tena miresaka amin'izany raha amin'ny fomba fijeriko te tonga dia tsotra fotsiny police judiciaire ny fitsarana ministère-ny santé ministère-ny population mety ampidiritsika eo koa ministère-ny intérieur sy ny sisa sy tokony miditra amin'izany nisy ministère dimy voatanisako teo fa maninona ianao no miditra amin'izany mba tsy tenenako amin'ny prime ministre fivangany olona mifangany tsangana amin'ny maty daholo reny olona reny rehefa tonga tany ianao azafady apetraka eo iny ny intervention Jiramandry fa mahakasika an'le hoe ny eto Antananarivo rehefa mihetsika dia atahorana dia anaovana petatoko vahaolana petatoko zany tiako tenenina sy atahorana hoe sao dia hoe anongana ohatrany le araka ny tenenao teo zay ny Antananarivo zany a misy oran'Andriamanitra nareo fa efa génération vaovao zao fa raha génération taloha Antananarivo efa ela nidoboka ny fitondram-panjakana mety inona mahatonga an'izay nahatonga an'izay dia tsotra analysiko ity voalohany aloha le génération efa metanora amin'ny raha politika zany ka tsy mieritreritra intsony fa hoe izay misy aloha dia ekena daholo tsy misy tsony zany hoe mba misy zavatra hafa manko ny taloha ny point 72 sy ny sisa reny olona efa manana famatorana daholo faharoa dia tsotra lay fifampitokisana eo amin'ny mpanao politika sy ny vahoaka efa tsy dia misy tsony asa misy ny mpanao politika mitsangana ange eo hoe hitatsika raha manaraka reo olona reo na tsy manaraka reo olona reo io zany lasa ararotiny zareo satria ry zareo ihany lasa midiscrédité an'le ino izy teo le tontolo politika eto amin'ny tany sy ny firenena lasa inona lasa tsy crédible tsony zany le mpanao politika ka na iza teo de hoe sao de ny ataony teo ihany ny verina nanomboka tamin'ny 2002 fane zany de nandeha tamin'iny député fitakina 76 député 73 azafady tiako tenenina aminao amin'izay zany a le eto Antananarivo zany a efa manomboka tonga saina hoe tsy solalovana politika tsony fa ity raha ny fahitako azy tena fitakina mihitsy isa-tokantrano isan'olona alefasiny jiro avereny ny rano ka matahotra izy satria izy nanisany nampianatra tamin'ny 2009 haindry zareo ne io haindry zareo ary metiko zareo koa mety mahafatapatatra ny eo ambadika io zany hoe tsy mahafantatra dia misy famailona zany le izy amin'ny mpitondra tsy manambany mihitsiny izy ny information tonga eo aminy zay ny mpitondra zay fa raha ambaninao ny vaovao tonga eo aminao dia tsy mpitondra anao izy zany mety maka mesure anankiray hoe
préventive mba tsy 2009 ty tantara ty mba tsy ho Nepal ty tantara ty tadiova io resaka réseaux sociaux hoe tana vaovao eran-tany a ary mampianadratsy a navita manakorotana firenena te inona reto printemps arabe reto tsy io ve natonga amin'ny printemps arabe io volomboasary resahany io eo zany izy miteny hoe aiza ty zavatra ty aiza nasitsika ny tongotry tsika ny vahoaka ty efa tena manana fahavononana tsy emotra intsona raha fahitako azy koa aloha fa tsy haiko ze hoe andeha herinandro fe nijirotsy rano de rehefa aveo indray mangatsitsika eo indray ohatriny androany e fa de ho hitako eo moa satria seho ingy tokony seho isan'andro teto amintsika tokony teto koa Macron mipetraka zany tokony teto koa papa de vita tsara dao ny lalana fa tsika samy gasy eto de andao vahana amintsika samy malagasy tena ianao mahakasika an'le hoe resaka génération amin'izao fotoana zao zava-misy a lalaovin'ny olona amin'ny resaka diversion sy polémique inivina tambazotra antserasera nefa raha ny tany Nepal dia azo lazaina fa ny tanora no nitaky ny fanovana navita nanonga-panjakana nanakorotana n'le firenena mihitsy anisan'ny irairaina moa le izy nanomboka tamin'ny alakamisy teo tamin'ny herin'ny androany ny zava-nisy hoe nepalena aiza ny traon'ny any aiza ny traon'ny any tsy miditra amin'izay tsika fa leo amin'le resaka hoe tanora mandraindraikitra amin'ny raharaham-pirenena mihitsy eto Madagasikara mety mbola aiza ho aiza zany tsika mety hamerenana ny hoe fatokisan'ny tanora le tontolo politika eto Madagasikara mihitsy hoe mila fanovana zany raha hoe hiditra amin'izay hoe fitakiana izay hijoro ny tanora hitako ho any koa hoe maizy azy manana ny hoe vinam-pampandrosoana ny tanora rehefa hoe mandraindraikitra amin'ny raharaham-pirenena ny zavatra anresanao teo nisy anankiray teo hoe Nepal sinikarazany tsy te hiditra amin'izay fa tena ratsy reny tompo ary ny zavatra reny nefa nisy nipotra ihany reny tamin'ny 2002 tsy haiko firy taona reo tamin'izany fa nisy mihitsy ny te tamin'ny 2002 firy ny tranomay fantatra hoe ihanynatsy engany mba tsy ho tonga amin'izany tsika izay ny teneniko foana hoe raisy ny andraikitra mba tsy ho médecin après la mort fa mampalahelo firy zao ny olona mbola exilé ary tena mipetraka any ivela mihitsy amin'izao vokatry ny 2002 zany lasa traumatisé mihitsy zany le olona fa zay ny teneniko hoe mbola endry ny vahoaka malagasy ka io fahendren'ny vahoaka malagasy io aza rarotina tompoko aza rarotina io ilay tanora resanao teo efa betsaka mihitsy zany zao ny olona tena hoe leo politika za raha namonjy faritra vitsivitsy nalehako a sarotra namakilay fampiresahana politika tamin'ny olona tany sarotra de sarotra mihitsy tsy tiako voaboasany eto daholo izy fa tena hoe zao zany vokatr'ilay fanaovana politika maloto vo miresaka amin'ny fotsiny anao na vo miditra hovidinao ohatr'inona indray zay atakalonao inona indray zay sy ny sisa zay tsy teneniko eto fa mamofady tompoko ny fanaovana politika eto amin'ny tany sy ny firenena de manimba ny fiarahamonina amin'ny akabeany de za koa nefa ny teny fa raha miandry vola amikoa nareo a de tsy aloha tsy miresaka fa tsy hividy aminareo nataparata fa hifanakalo hevitra sika fandresy lahatra ny fomba fijery azany atao politika maheva ny resahako fa andraikitry na de tsy maheva iaraka amiko nareo tsy mana fa anjarako mampianatra hoe zao ny zavatra tokony misy manahoana ny resaka fifidianana 7 an'ny antoko maheva zany amin'izao fotoana zao andrainjara hoe ary ny fifidianana aloholon'ny Madagasikara mihitsy sao de efa manana be ny tanàna ny afaka hifidy amin'ny fifidianana aloholona io raha tadidiny monsieur Michel fa izay mihitsy nandany ny resaka fifidianana be ny tanàna foagno fa animba zavatra eto amin'ny tany sy ny firenena zany fifidianana zany aloha mbola tsy lara-pahamehana aminay sénatorial ny resanao raha amiko manokana
so de andanimbola fotsy fa tonga de tendritendry eo andre matofoloa zavatra vitsy kely izy sisany eo manjary lasa ohatrany mapetsipetsika ny sain'ny olona indray tendritendry eo fa tsy maninona za tena mitsodrano nataonako telopolo na dimapolo na roambefolo na tsy haiko tiako tenena am'izay zany efa tsy mety amiko tsony le fividianana eto amin'ny tany sy ny firenena ka hitena anao 2028 aloha mbola misy telo taona mbola tsy any aloha ny resaka tsy fotoana anatsarana mbola tsy fotoana ka momba anany resanao teo ka hoe ny antoko maheva manana mbola tsy mieritreritra an'izany ny antoko maheva fa ny maheva kosa de efa mieritreritra hoe ovao ny fomba filalao amina resaka code électoral io tsy maintsy amboarina raha mbola isy filaminana eto amin'ny tany sy ny firenena 2028 mba tsy isy crise post électoral atsony fa asakasaka izay mpitondra satria izy aloha raha mifahafantarako azy ao anaty anina efa tsy tokony mitsitra atsony izy ary za foana efa nyteny hatramin'izay fa raha isy ny ekipany kosa raha zao hoe mifampijaliana inona mbola hifidianako anao 2028 fa engany mba hatsapatenako zao de hoe ampy zay zalahy andao am'izay tsika andeha engany mantinambavaka mandeha mantsy le resaka ihany koa hoe troisième mandat ty solombavam-bahoaka efa maromaro ro mpanohan'ny fitondrana misy ihany koa ny mpiambana ny gouvernement rano mangataka an'izany hoe tsara tohizana ny asa andre matofoloha andry ny Irina Rajoelina ny antoko maheva ny fananambarany le hoe aza mikitikitika ny ora raha tsy te hisy korotana eto Madagasikara tsy efa kajikajin'izany ihany ve reto olona iverina hoe olona akaiky ny fitondrana mirahiran'izany hoe troisième mandat hatramin'ny cinquième mandat dixième mandat mihitsy slogan ny teneninao teo ka zay ka mo tonga de lazako hoe andao tohizana ny asa andre matofoloha andry ny Irina Rajoelina asa inona asa anapotika Madagasikara menina reo 2009 tsy mahavita ninona menina reo 2018 tsy mahavita ninona ty 2023 mbola tsy mahavita ninona ko inona mbola hotoizanareo eo sa ampitomboina 16 kilomètre indray le 8 kilomètre téléphérique io zavatra miantona fotsiny tsisy ilaina azy eo tanin'ny ainandro eo ohatrany arendrina ka isa zany tena miteny misy hoe aza mba mianakendro tompoko anova lalam-panorenana zany raha ohatra ka hoe tena misy fifampidiniana tena kitsi-po ampitiavana miaraka amin'ny vahoaka malagasy rehetrarehetra tompona ndraiky acteur rehetrarehetra citoyen responsable zay tsy volan'orandrana mihitsy fa raha tombontsoanareo maniny kajikajinareo politika eo tandre mitoko fa tsy miditra amin'izany maheva indrindra satria koa misy fe hoe anangana ny gouvernement d'unité nationale anabe miposinao efa vide efa tsy misy le gouvernement d'unité nationale ane hoe ianao ndray zany makato ianao ndray zany makato ianao ndray zany makato firy ny gouvernement d'unité nationale anatsangana teto amin'ny tany sy ny firenena aizy Madagasikara am'izao fotoana zao raha tsy resaka fotsiny tamin'ireny resaka etsika ny 73 député reny ny mpifahavalo tamin'ny fotoan'andro neneny lasa mikambana isterlany samy tao aizy Madagasikara am'izao ka zay ny teneniko azy anaovana cinéma ty firenena ty rehefa tsy misy ony anaty posinareo de miasa fa aza hidiranao amin'ny resaka politika aminona amin'ny posinareo tsy efa kajikajiny za mandeha amin'izany ihany ve reto vondrona politika maro samihafa manao fanambarana amin'izao fotoana izao reto efa taratra iny koa zany andrefesana hoe efa malemy le fitondrana matahotra korotana tratrany pression ny mpamatsy vola ihany koa ka hoe lasa mampivondrona andreo hoe antoko hita hoe miseho mpanohitra ka ohatran'izay ny Andriamato Michel tamin'ny hetsiky ny 73 député reny maninona nanaiky mpitondra anao lany tamin'ny fomba démocratique naninona nanaiky efa 2 ans ngamba sisa tamin'iny de tokony vita ny mandany sa 1 an et demi valo volana teo maninona anao nanaiky zany hoe ao ambadika eo zany efa misy zavatra fifanarahana tsy takatry ny vahoaka fa misy mahafantatra ka ireo zay mivoy an'izany mahefatsy ao anatin'izany loha azafady indrindra de za miteny aminao fa tombontsoa manokana mitiny atongavana amin'izany fa tsy misy mihitsy ny tombontsoan'ny firenena sy ny vahoaka malagasy
manahoana zany ny fahitan'ny antoko mahevany le hoe fihinana sapapandrosoana ho an'izao fotoana zao mbola miazakazaka amin'izany hoe nitondra fanjakana zany amin'reto etikasa maro be reto sa hoe fa lalany efa tapidalakale reto ka tsy maintsy atao fotsiny le mandoatra vary sisa ny ministra zao a ny fihinanasa ve tsy ninga tamin'iny UM eny efa atao anatiny koa ny velorana hoe zao natao le izy anie zavatra efa tsy misy zavatra mitombona intsony fa ataontsika hoe mitantana amin'ny fomba mahazatra fotsiny sisa natao klasika zany zay ngamba ny tena mahavaly azy zany hoe ny zavatra rehetrarehetra atao zany de hoe inona indray anao lalana anao trano sekoly tokanana makato zay fotsiny sisa natao fa le tena vina amana ny olona eto Madagasikara sy ny fomba fijery lavitra tsy misy ary tsy misy nandinika an'izany zareo ny amaranana nyty 2028 ty zao problème ny zareo hoe ao aorianan'ity de izy andreo napetrakintsika eo mety ho vita ao aorianan'ity raha iso zava-misy raha izany aloha tsy afaka hiteny hoe vita sa tsy vita fa ny aly ao anatin'ilay cadre constitutionnel na resako anao de 2028 raha ohatra moa ka manana fahendrena izy hoe tena andoka nga ifampiresaka bravo monsieur le président fampiresaka politique efa tsy amby zareo koa mifampiresaka eo a bravo monsieur le président fa raha tsy zay a voalohany vahoaka no ilaza ny ao anaty vilamina ary mato mamiraary manana filohan'ny antoko politika maheva tapitrasady ny vahintsika tamin'ity fandarantsika tamin'ity androany ity a ina no azonao amtinana reo voaresaka androany ary afatra ihany koa ho an'ny vahoaka malagasy avy amin'ny antoko politika maheva za zany ny voalohateny aloha dia mialatsiny raha ohatra ka sendra nisy zavatra mafimafy nresako teo mpanao politika amresaka ary tsika ifanoro sy fanampy amin'ny amana ny olana eto amin'ny tany sy ny firenena za zany dia mitodika manokana amin'ny Andriamatoa Andry Rajoelina hoe sao de mbola tsy tara raha ohatra ka tena andray fanapahan-kevitra hiaraka hidingatsika amana ny olana eto amin'ny tany sy ny firenena rehefa ohatra moa ianareo ka mizingizina amin'ny foto-kevitra reo a arabasoa arabatsara satria nareo aloha zany mpitondra mametraka kosa tompoko mba valio ny fangatahana sy ny etaeta ny vahoaka malagasy fa efa tena fadio anovana aza sina tsony ny fandatsahana raha na fandratrana aza sina tsony ny fisambogana ary avy anao ny olona hitaky amin'ny nareo ny sofototra zay tokony ananana jiro sy rano io aloha resahana fa zavatra hafa mbola tsy ho resahana miantso ny vahoaka malagasy koa ho tonga saina mba tsy ho tafiditra amin'ny velam-pandrika raha ohatra ka misy velam-pandrika ao fa andinika tsara azo atao manao fitakiana satria demokrasia tsika ataovy raha ohatra ka zay mifantatra roa fa mety fa iza mamirary manana sy ny antoko maheva efa niaritra zay tompoko zay afaka midina satria za koa tsy afaka ifen'ny olona rehetrarehetra satria samy marary azy daholo fa zay fotsiny ataovy ampahamendrehana sy ampanajana tady dio fa ireo mpitandro ny filaminanareo a baitro no azony farany tena marina tsy tokony anao an'io izy mba miantso ny mpitandro ny filaminana tandroka arovozina de ny rempart nareo ny tsisa ny tena ohatrany eo mba ifikiran'ny olona mba jerevo ampanajana ny fitakian'ireo olona reo a fa aza hoentina amin'ny fandratrana na fisamborana ataontsika hoe tsy maripototra makasitraka tompoko